Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Bethlehem, Bethlehem, Alizudi, Bethlehem, Alizudi, nous livrons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, Alizudi, Bethlehem, Alizudi, nous livrons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, Alizudi, Bethlehem, Alizudi, nous livrons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, Alizudi, Bethlehem, Alizudi, nous livrons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, Alizudi, Bethlehem, Alizudi, nous livrons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, Alizudi, Bethlehem, Alizudi, nous livrons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, Alizudi, Bethlehem, Alizudi, nous livrons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, Alizudi, Bethlehem, Alizudi, nous livrons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, Alizudi, Bethlehem, Alizudi, nous livrons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, Alizudi, Bethlehem, Alizudi, nous livrons ni Messie. Ny Tompo nilaza tamiko hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Amiratra amintsika ny fahazavana satria teraka ho antsika ny Tompo ilay antsoina hoe mahagaga, Andriamanitra, andrian'ny fiadanana, ren'ny tonkoavy ary tsy anampahataperana ny fanjakana. Misy zaza teraka ho antsika ka zazalahy nomenantsika, napetraka eo antsorony ny fanjakana ary antsoina hoe mpitondra ilay afatra izy. Araka izay moa dia faly miarahabantsika rehetra tratrin'izao andro lehibe ho antsika izao amin'ny ity andriniany ity, araka nefa fantatra antsika jiaby no ankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny nahaterahan'ny Tompo. Ka ny fiangonana dia mitona antsika rehetra andinika sy eritreritra ny fomba nentin'Andriamanitra namody antsika, mandinika ny halaliana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ka
ka ny lohahevitra izay hatolony ho antsika amin'ny tiandraniany ity dia ireto magnaraka ireto: zazateraka anaty alimbe no fahazavana ho an'izao tontolo izao. Zazateraka anaty tranomby no tompo anome fiainam-baovao aharitra mandrakizay. Araka izay moa dia miantso antsika mba ho iray tampo aminy ny zanak'Andriamanitra tonga nofo. Amin'izao fotoana izao tokoa ary dia magnasa antsika rehetra iombom-bavaka amin'ny fiangonana magneran-tany ka ieno ny fampianaran'ny eglizy amin'ny alalan'ny reto vakiteny izay natolony ho antsika amin'ny ity androny any ity. Ny vakiteny voalohany izay nosafidintsika dia nalaina tao amin'ny bokyny Isaia mpaminay ao amin'ny toko 2:17 andininy 7 ka hatramin'ny 10. Ny vakiteny faharoa dia nalainy tao amin'ny taratasy ho an'ny kristianina Hebreo amin'ny toko voalohany 1 ka hatramin'ny 1. Ary ny evanjely dia nalainy tao amin'ny evanjely masina nosoratan'ny Masinday Joany ao amin'ny toko voalohany 1 ka hatramin'ny 12. Zao ary ny vakiteny voalohany: endrey zany atsaran'ny tongotro ilay hiraka eny an-tendrombohitra izay mitory ny vaovao mahafaly dia ny fiadanana, ilay manambara ny fahasambarana, ilay mitory ny famonjena, ilay milaza amin'ny Siona hoe manjaka ny Tompo Andriamanitra ao. Ny feon'ny mpitelinao manandra-peo izy ireo, miara-mioby ankafaliana satria hitany maso ny fiverenany Tompo ao Siona. Miaraha mioby amin'ny kafaliana ary Jerosalema rava, fa ny Tompo efa nampionona ny vahoakany sy efa nanavotra ny Jerosalema. Nasehon'ny Tompo ny sandriny fahamarinany hiariary eo mason'ny firenena rehetra, ary ny farany tany rehetra ahita ny famonjen'ny Andriamanitsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Pamagakan zavavitany Vantanan nunamus Nanabiasin yeritandini Kareitan tireren Nipamdena mamamarinani Palarubir Israel Isatyavantin Ivarija Kunyani malayanaren Vakiteny masina faharoa nalainy tao amin'ny taratasy ho an'ny kristianina Hebreo ao amin'ny toko voalohany. Fahiny tamin'ny fotoana sy ny fomba samihafa dia efa niteny tamin'ny razantsika Andriamanitra tamin'ny vavany mpaminany, fa amin'izao andro faran'izao kosa indray dia tamin'ny zanany no nitenenany tamintsika, dia ilay notendreny hompandova ny zavatra rehetra sy nahariana n'izao tontolo izao. Io zanany io ilay efa mirapiratany voninahiny sy mariky ny tenany ary manohana ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, dia mipetraka eo ankavanany fiandrianany masina any amin'ny avondrindra noho ny avy nanao ny fanadiovana ny fahotantsika ka natao amboniny anjely arakaraka ny faombonen'ny anarana n'olovany fa tsy tahaka ny azy ireo. Fa anjeliza no nilazan'Andriamanitra hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany, sy ny hoe izaho ho rainy ary izy ho zanako.
ary rehefa mampiditra nylay matoa aty ambonin'ny tany indray izy dia manao hoe aoka itsoaka azy ny anjelin'Andriamanitra rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ny vakiteny fahatelo dia ny evanjely masina nosoratany Masindray Joany amin'ny toko voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy tsy misy ary ny zavatra hary rehetra. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fahazavan'ny olona, ary mamirapiratra amin'ny maizina ny fahazavana fa tsy nandray azy ny maizina. Nisy lehilahy anankiray nirahin'Andriamanitra, Joany no anarany, tonga ho vavolombelona anambara ny fahazavana izy mba hinoany ny olon-drehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no fahazavana fa tonga ho vavolombelona manambara ny fahazavana fotsiny izy, fa ny teny ihany no tena fahazavana ilay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao. Tonga teo amin'ny olona izy, fa ny olony tsy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny fahazoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, ka tsy mba nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona ireo, fa nateraka avy amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo, ka nonona taty amintsika, ary nibanjina ny voninahiny izahay, dia voninahitra tahaka izay zakainy zanak'Alay tokana avy amin'ny rainy, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Nanambara azy Joany ka niantso nanao hoe, izy ilay nolazaiko hoe izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako, satria talohako izy. Ary avy amin'ny hafenoany no nandraisantsika rehetra fahasoavana miampy fahasoavana, satria ny lalàna moa nomena tamin'ny alalan'i Moizy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy dia nisy nahita n'Andriamanitra na ovena na ovena, fa ny zanaka tokana izay ao amin'ny iray ihany no hany nanambara azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao re Kristy. Ry kristianina havana, dibo-kafaliana isika olo araika zay aby zegny amin'izao Noely izao, satria sy hoe fahatserovana nahaterahan'ny Tompo fosiny, fahatserovana zay zavatra lasa zay, fa noho ny asany fanahy masina dia fankalazana manetriketrika ny fahaterahan'ny mpamonjy. Zany hoe sy mahatsiaro fosiny sika, fa no ny asany fanahy masina dia velona eto anivosika tokoa ilay mpamonjy, ka tonga anavao ny fiainatsika araky ny hira manakoako ny lapan'ny lanitra zao dia mivoa. Zany hoe ny lanitra zay iritsika mandrakariva, ary zay no manentana ny fiainatsika olombelona. Raha lavitra ao amin'ny fahotana isika, raha lavitra ny Tompo isika, raha nandà an'Andriamanitra Adama sy Eva ka nikatona ho antsika
ny sanidena araky ny fantatrasika amin'ny anganomasina ao amin'ny Genezy dia izy sokosa tonga olombelona no niasan'ny fanahy masina, tonga olombelona mba ahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ka teraka anio araky ny irasika ny mpamonjy asika alina masina, alina manambara aizina masina kosa nefa izy satria miposaka ao ansika araky ny vakiteny ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany zay nivakisika tamin'izao sasakalina izao ny vahoaka nandeha tamin'ny Ezipito nahita mazava lehibe ary de zay tokoa isika Ezipito ny fiainansika raha lavitra an'Andriamanitra sy isika nefa no ahatratra an'Andriamanitra fanresika zay ary maniry de maniry an'izay sika ary azo lazaina aza fa manofy an'izay tanteraka nefa izany ankehitriny satria lay Ezipito mamatipatitra sika fantatra sika fa sarotra ny mandeha anatin'ny Ezipito izany ny ka mitondra any amin'ny aliko ny fahafatesana dia amin'izao zary mibalika ny fahazavana ka izay no mahadiboka hafaliana sika ary satria ny fahazavana manambara aina, manambara fiainana ary manambara hafaliana ka diboka hafaliana tokoa ary sika ka mifampiarahaba amin'izao Noely izao ary de zay koa no anolorako firarisoa sy fiarabana ho ansika olo raika ziaby zegny amin'izao fankalazasika ny Noely izao ka ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa ary no miseho eto nevsika amin'ny alalan'i Jesoa ary zay fahasoavan'Andriamanitra zay ny loharano mitondra fahasoavana ho ansika fa indrindra moa amin'izao taona masina taona ny famindrapo izao Andriamanitra tonga eto anivsika mandray ansika izy indrindra no tonga eto anivsika satria fantatr'Andriamanitra zay etaposika zay sy miafina amin'Andriamanitra ireo tebiteby manjoasika isika ao anatin'ny aizina ka izy indrindra ary no tonga satria fantatra ny fasiatratra sika ka nanaiky niety tena izy ary zay ny vaovao mahafaly amin'izao Noely izao ary zay ny mitondra hafaliana ao ansika Andriamanitra mahefa ny zava-drehetra sy takatra ny saina ary zay ny mistery de izy indrindra nefa nanaiky hoidina farany ambany ary teraka tao antranon'omby araky ny fantatra sika zay ary ny antrateriny ny evanjely ary zay no mahatonga an'ireo mpanoratry ny evanjely tena mamaritra fa sy hoe angano io fankalazana ny Noely io satria de nisoritany tsara fa tamin'ny andron'ny César Auguste tamin'ny andron'ny Cyrus gouverneurany Syria zany hoe misy famaritana an'izay vaovao mahafaly eto anivsika izay ary dia teraka tao Betlehema izy zay tanàna zay sy azo lazaina manana tantara goavana be ary noheverina aza fa sy tanàna faran'izay kely indrindra ary zay Andriamanitra nanaiky ho kely indrindra izy nanaiky ho tonga olombelona ka izay ary kristianina havana no vaovao mahafaly zay ny fahatongavana ho nofo zay tonga olombelona Andriamanitra mba hahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ka izao anefa ry kristianina havana reo no afatra faharoa ahafahantsika mandray an'izay vaovao mahafaly zay sy afaka andray an'io vaovao mahafaly io sika raha sy manana toetra tahaka ny toetra ny masin'i Maria, tahaka ny toetra ny masin-day Josefa, tahaka ny toetra nyreo mpiandrondry, tahaka ny toetra nyreo mazy zay ho ankalazaitsika sy hoela ny fety mikasika an'izay ny epifania zany Andriamanitra eo anivosika tokoa Andriamanitra Emmanuel raha ny masom-pinoasika no misokatra tokoa ary zay no afahasika mandray azy raha ny sofim-pinoasika tokoa no misokatra ka maheno ny feon'ny anjely manakoako any ny
fo pinoasika tokoa no misokatra fandrindra amin'izao taona ny famindrapo izao ka manokatra ny fo sikisika tahaka ny nataon'ny Masiny Maria tahaka ny nataon'ny Masinday Joseph ary raha misokatra ihany koa ny vavasika mba ho vava-pinoana ka manambara n'izay vaovao mafaly zay tahaka ny nataony ireo mpiandro ondry tahaka ny nataony Masiny Maria sy Masinday Joseph nanambara an'izay amin'ireo manodidina azy dia izay tokoa no Noely ho ansika ry kristianina havana fa indrindra amin'izao taona masina ny famindrapo izao raha maso-pinoana zany hoe miova ny masosika fa tsy mason'izao tontolo izao no izeresika n'izay fahatongavana ho nofo izay raha sofin'ny pinoana no andrenesasika ny hafatra fa sy ny feo manakoako n'izao tontolo izao mitarika asika mifakampanahy ka mahatonga asika sy alala ny sitrak'Andriamanitra no avelasika isokatra fa sofi-pinoana andray ny n'Andriamanitra ary zay no mahatonga asika manafatra ansika mandrakariva ry kristianina havana aoka ny fianakaviana tsirairay andray anana baiboly hamaky ny tenin'Andriamanitra ary zay ny famindrapo zay aoka fo-pinoana no andresasika ny Noely dia amin'izay ho Noely tokoa ary zay ny fo mibebaka zay fo-pinoana zay sy fony zao tontolo zao zay fona herisetra fony izay feno fialonana feno avinavina tahaka ny Heroda tahaka n'ireo izay sy afaka nandray azy ary indrisy aza fony feno herisetra ka nanapotika an'ireo zaza sy manasiny sy fony izao tontolo izao no ahafahasika mandray ny Noely ka mirentirenty amin'ny fety isan-kalazany sy izay ny fo andresana azy fa fo mibebaka fo mandray ny hafa ary zay ny fony Masiny Maria zay ny fony Masinday Joseph ary zay ny fony famindrapo zay ankalazaisika amin'izao Noely zao oka fo-pinoana zany hoe fo mibebaka fo miavao ka ho lavitra eo anivon'ny fianakavianany ny herisetra ho lavitra eo anivon'ny fiarahamonina atsika fa indrindra ho asika tanora zay mbola misinjo no avy izay herisetra izay ary fo-pinoana ka tsy anapotika ny zavaboary ny tsy anapotika ny tontolo iainasika fa ikolokolo satria fo sara fo madio ary zay no ahitantsika an'Andriamanitra ary zay no ahitantsika an'i Jesosy ateraka eo anivosika ary dia vava-pinoana vava zay manambara ny hafalian'ny vaovao mahafaly fa sy vavan'izao tontolo izao zay manarasy zay mifanasravangy mifanarasy no fo ny vava hoentisika midera amin'ny Noely fa vava manambara ny fitiavan'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny mpiarabelona amin'isika ka ahatonga asika anambara fa eo anivosika tokoa Andriamanitra ary dia izay no angatasika tokoa ary amin'izao Noely izao satria matoa tonga olombelona Andriamanitra dia ahatonga asika ho zanak'Andriamanitra ary dia io ny fampianarana fahatelo tiako ampitaina amintsika ary irariko soa amintsika amin'izao Noely izao fa indrindra Noely ny taona masina ny taona ny famindrapo mba asaparisika fa raha efa miova ny masosika ka maso-pinoana miova ny sofisika ka sofi-pinoana no enosika ny afatr'Andriamanitra ka raha vava-pinoana no anambarasika ny sitrak'Andriamanitra ary fo pinoana no mitepo ao am-posika ao dia amin'izay ary dia ho iray tampo ao amahazanak'Andriamanitra isika ary zay no irin'Andriamanitra raha isika maniry an'ilay lanitra araky ny lazaisika hoe nandalo azy pito isika ka maniry ho lanitra avao isokatra isika ny lapan'ny lanitra ho isika raha maniry an'izay isika Andriamanitra koa dia mianso ansika zay ny fanirian'Andriamanitra mianso asika Andriamanitra mba ho ray tampo aminy ary dia izay no antrateriny Isaia mpaminany amin'ity Noely ity ahita ny famozena n'Andriamanitra ny vazatany
rehetra sisy efitrefitra ao amin'Andriamanitra raha masom-pinoana no izay resika an'ireo manodidina asika ka Noely amin'izay raha vava-pinoana no iderasika n'Andriamanitra ka sy vava anasasika vangy ka fialonana sy herisetra na fo mitepo an'ilay famindrapon'Andriamanitra ny fosika fa sy fony zao tontolo zao dia sisony efitrefitra fa ola raika ao amin'Andriamanitra isika ary dia izay no ambarany Isaia mpaminany indre zany asarany tongotra ilay hiraka eny an-tendrombohitra izy Jesosy io izay mitory ny vaovao mafaly ary raha tanteraka zay ka tonga ray tampo tokoa isika sisy efitrefitra fa ola raika tokoa aminy dia izay ny fiadanana ary zay ny firariso ataosika ary zay tokoa izy Jesosy mpanjaka ny fiadanana sy misy tsony ny zodina zentilisi na izao sy zao fa ola raika ao amin'Andriamanitra isika satria fo mitepo famindrapo no ao amintsika ao ka amin'izay atsapa isika fa tonga tokoa ny famonjena eo anivosika ka araka ny voalazany mpanoratra ny taratasy Hebreo fa amin'izao andro farany zao dia ny zanany izy Jesosy no niteny tamintsika ary manambara ny sitrak'Andriamanitra engany amakivaky an'ity taona masina isika ka eno ny afatr'Andriamanitra manambara amintsika fa tokana ny faniriny tokana ny lahatr'Andriamanitra tokana ny antony natongavan Jesosy eto amintsika eto na dia eo aza ny fahoriana na dia eo aza ireo zavatra mety manaherana asika dia ny ombonasika aminy ka raha miombona amintsika dia ho tanteraka tokoa ny afatrafatry masindazoany mikasika ny antony nahatongavany teny dia Jesosy eto amintsika amin'ny zoany toko voalohany anambarany amintsika fa raha mandray azysika dia mandray fahazavana ary raha mandray ny fahazavana isika dia ho tonga zanak'Andriamanitra sy ateraky ny nofo araky ny voalaza sika teo tsony sy nateraka izao tontolo zao zay fa nateraka ny fahasoavan'Andriamanitra ary zay ny taona masina ao ansika ary dia izao koa ary eo no amaranako azy isika koa ny Joany Batista ary manambaran'izay amin'izao andro sika izao isika no mpaminany manambara an'izay vaovao mafaly zay ary ambara amin'ny fiainansika ary dia izay no mahatonga asika milaza matetika hoe mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro raha isika tokoa ny mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro dia izay tokoa ny Noely lay espito milazaisika zary fahazavana ary ny famindrapo ny Noely dia tanteraka tokoa eo anivosika ka ny masom-pinoana no izeresika ny manodidina asika no izeresika ka atakarasika fa izy Jesosy tokoa eo anivosika sofim-pinoana no andrenesasika ny afatr'Andriamanitra ka anakoako tahaka ny feon'ny anjely ny afatr'Andriamanitra izay ka amin'izay koa nefa ry kristianina havana dia eo anivosika tokoa Andriamanitra ka ho mpiray tampo isika ary dia hianjaka eo amintsika ny fiadanany Kristy ry Jesosy Tompo ianao ny fahazavana ianao no hafaliana fandrindra amin'izao fankalazana ny Noely zao ka anenika ny fonayany ny afatrao ka mba ho hainay zaraina amin'ireo manodidina anay ao ny feonaony no anakoako ao misofinay tsirairay avy ka andrenisanay ny vaovao mafaly ny hafaliany ny vaovao mafaly ka hatonga anay izara izany eo amin'ny mpiarabelona anay ny fonao no ho fo mitepo ao aminay ka mba hay amindra fo amin'ny hafa zahay fandrindra amin'izao taona masiny famindrapo izao engany ny vavanay mba
vava anambara kosa ny vaovao mavaly ka ho vavolombelona vava velona eo amin'ny mpiarabelona izahay ka izara ny fahasoavanao izara ny fiadananao dia ho Noely isan'andro ny fiainanay izany hoe ianao eto anivonay Emmanuel Andriamanitra eo anivonay Epifania Andriamanitra miseho aminay isan'andro ka na dia eo aza ireo zavatra mety analoka ny fiainanay sy hitondranay any amin'ny fahafatesana reny fa sedra afanay miroso lalindalina kokoa ka andesanay atanana ny fiainan'ny eglizy fandrindra ny fiainan'ny eglizy eto anivon'ny diosezinay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatralisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage.
izy